UEP Madagascar moa amin'ny fitoerana fitsaroana azy ary fitoerana ihany koa fampianarana dia mamokatra boky tahaka an'izao ary ity boky anankiray ity dia boky izay ataontsika hoe torolalana amin'ny fampielezan-kevitra mahomby. Fantatsika fa maro ireo candidat amin'ny commune eraky Madagascar ary fantatsika fa ireo candidat ireo dia miezaka indrindra mba ho lany ary handray an'izay andraikitra atao hoe maire izay. Ka ny boky izay mivokarina zany dia miezaka fanampiana an'ireo candidat mba hanana ny fahalalana rehetra, ny paikady rehetra mba haresy lahatra satria fandresen-dahatra ny fampielezan-kevitra ary tonga hatrany amin'ny fandatsaham-bato. Izay zany ilay tanjona hoe ndeha ampiana ireo candidat amin'ny fampielezan-kevitra ary ny candidat rehetra tsy akanavaka zany. Izay no nahatonga anay namoaka ity boky ataontsika hoe ny titre moa zany dia hoe guide de campagne électorale réussie. Izay zany ilay vokatra eto amin'ny UEP Madagascar. Rehefa manao fampielezan-kevitra mampony dia misy ataontsika hoe dingana. Ny voalohany amin'izany dia hoe tahaka ny ahoana moa zany hoe toerana ilatsahana izany. Ny dikany hoe ilay toerana tiana ilatsahana dia hoe zany maire zany. Inona marina no atao hoe maire? Mila fantatra tsara zany dia hoe ny asany zany maire zany ny fitoatan'ny asany ray amanontolo dia rehefa ary mila fantatra ihany koa ny atao hoe élection fifidianana. Tahaka ny ahoana ny fifidianana satria misy pitsopitsony ary misy tanjona tsy maintsy tratrarina ary fenitra izay tsy maintsy arahana ny fifidianana. Eo zany le hoe tsara fantatra ny atao hoe maire, asana maire zany sy ny fifidianana. Manarak'izay dia hoe rehefa te hilatsaka ianao dia mazava fa tsy maintsy fantatra aloha hoe ahoana moa momba ny tenanao io, ahoana ny fomba fisehoanao, ny toetranao miohatra amin'ilay vahoaka izay sainao mifidy ny tenanao, ahoana ny sary fahitan'ny olona anao. Eo ihany koa ilay tetikasa satria ilay tetikasa io dia tetikasa inona ny tena tadiavin'ny mponina ary inona ny nefany ny vina izay hoentinao. Tsy maintsy mifanojo zany. Manarak'izay dia hoe tsara fantatra ny atao hoe mpifidy. Izay moa zany ilay hoe stratégie électorale. Le mpifidy ve misy toerana tsara kokoa vohitra tanàna izay mety efa azo lazaina fa efa miandany aminao kanefa mila mbola resen-dahatra. Misy ny mety tena efa mpanohatra fa tadiavana ahoana mipaikady mba resena lahatra. Dia ny manarak'izay dia hoe fomba firesaka, fomba fandresen-dahatra arabaky teny satria io dia mila fahaizana miresaka aminareo mpanao gazety, miresaka amin'ny kalamanjana, miresaka anatina vondrona anatina association, miresaka amin'ny olon-dehibe zany hoe ny ray aman-dreny, ny fiangonana sy ny sisa dia misy fihetsika, misy fiteny izay tsy maintsy ananana. Izay zany dia efa nanao an'ilay antso ho an'ny candidat hoe anatina fiofanana. Dia nisy ny candidat izay miofana teto amin'ny UEP Madagascar ary rehefa tapitra zany izay fiofana izay dia nihevitra kosa zahay fa rehefa manomboka mihitsy ny campagne dia omena maimaim-poana zay ty zavatra ity ny guide ny campagne électorale. Satria maneno raha mbola manana fotoana andiniana ity boky ity dia misy ny guide dia misy ny cahier d'exercice zany hoe fizaran-tena. Ao ahita hoe ahoana marina afaka mandrefy auto évaluation, mandrefy ny fandrosoanao ianao arakaraka ny fandrosoany ny campagne ny fampielezan-kevitra ihany koa. Satria nge ny campagne tsy hoe indray mitalana, tsy hoe indray andro fa misy fiovaly ny dalana eny dia eo zany dia hoe fanatsarana manampy ao anatin'ny fanatsarana zany ilay guide tahaka an'izao.